Isan'ny lalam-piariana ataon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny zony lahara-pahamehana amin'ny alalan'ny fandarana safanohitra ao amin'ny faritra Boeny ny fampiroboroboana ny katsaka. Manodidina ny 4,1 taona ny vokatra ny taona 2024. Maro ny dingana sy ny paikadiny entina ho tantsorika teo anivon'ireo vondrony tatsapa-mokatra. Fomba fiasan'ny Prosperi zany. Prosperi tsy dia manao mivantana loatra ny asa any amin'ireo mpazo tombotsoa fa miara-miasa amin'ny mpiara-mombon'antoka, ara-teknika sy na ara-bola maromaro zany izy. Manomboka hatrany am-boalohany hatrany amin'ny fikarakarana ny tany ka hatrany amin'ny famarotana ny vokatra n'ireo tatsà zany. Ny ohatra ny vitsivitsy azo raisina an'izany hatrany amin'ny fampianarana n'ireo tatsà ny ara-teknika zany. Dia ny teknisianina ao amin'ny DRP Boeny no miara-miasa aminay amin'izay. Ao ny ady amin'ny bibikely sy ny aretina samihafa amin'ireo volo ireo. Ao ny fizohina ny asa ataon'ireo tatsà ireo, fanarana anazy any fotony zany miaraka amin'ny teknisianina miandraikitra an'izay zany miaraka amin'ny salahy ny teknisianina ny DRP sy ny teknisianina karamaina manokana manao fanampianan'ireo tatsà ireo. Efa manaraka ny famokarana ara-teknika noho izany ireo tantsaha ary tantaratra ny fahatsaran'ny vokatra eo amin'ny kalitao sy ny abetsahana. Mbola malalaka ihany koa ny tsena ary efa misy ny fanamorana ny lalam-barotra ireo vondrony tatsà amin'ny alalan'ny fampifandraisana amin'ny mpandraharaha mpividy ny vokatra. Efa misy ny fiara-miasa amin'ny LFL izay manana filana vokatra katsaka hatrany amin'ny 4 taona isan-taona. Ny amin'ny vokatra katsaka indray zany alozany hoe tsara ilay vokatra satria na ilay masombolona ampiasaina teo aloha raha masombolo mbola katsaka gasy fa ilay amin'izao zany efa hoe fangaro amin'ilay katsa-bazaha dia raha volo mahita ohatran'izao zany ny taonaziny matetika eo amin'ny raha ny taloha izy eo amin'ny taona 2 mahery kely eo, taona 1 sasany eo. Fa raha amin'izao nefa mba mahatratra any amin'ny 2 taona sasany 3 taona. Tena nisy tombotsoa be dia be teo amin'ny fiainanay ilay izy. Eo moa teo amin'ny vokatra zany fiatsaran'ny vokatra ny tsara eo amin'ny fari-piaina koa zany izy atao hoe napiditra hoe nahazo amin'ilay fampitaovana. Teo zay zao sahirina amin'ny hoe resaka mbola atao hoe namondro manarama olona amin'ny fiasany nefa zao zay efa manana fitaovana ahafahanay mikarakara an'ilay fambolenay. Iaraha-malala moa ny fisian'ny olitra lezionera ankehitriny izay bibikely mpanimba ny volo katsaka tafiditra teto Madagasikara ny taona 2024. Miezaka hatrany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny zony sy ny fandarana asa manao ny ady rehetra ifehezana izany any amin'ny faritra Boeny. Formation technique amin'ny ara-pambolena amin'ny ankapobeny dia nampianatra zay mahakasika an'ilay gestion na pesticide zay hoe fifehezana n'ilay pesticide amin'ny ankapobeny. Dia nampianatra zay mahakasika an'ilay fifatenana masombolona zay ataontsika hoe amin'ny teny baiko hoe choix de semence. Dia nampianatra ihany koa zay mahakasika an'ilay gestion financière. Dia nampianatra koa zay mahakasika fidirana lalandalina amin'ilay ady biolojika aty amin'ny faritra izay andidina aty. Dia ny ady gasy nataonay taty amin'ny izay faritra andidinay dia nampiasa zay mahakasika an'ilay sakay sy baraky na koa sakay sy 150 maladie. Dia ireo zany nataonay solution rapide ilay izy. Natao anatin'ny rano matimaty ilay izy dia apetraka anatin'ny 4 ora tatavanina ilay izy dia asiana vovo-tsavony ho fampiraiketana iny amin'ny